andehan'izy ity satria andro alina tonga teto ny devy miasa sy reto ary ny camion hitanay omaly fa misy nalefany tsoky io angambany atsaiky rehefa roapolo angambany na telopolo ny camion hitako mitondra fasika tamin'ity tagnomena tamin'ny alina zay na tonga anapijanona andreo tonga de ampijanonao hitany vahoaka rahakoso maraina de mba tiako ho fantatra izy ny ambadikiny io zay izy io monsieur le ministre zay tonga avako eto ino voana henan'inona zany monsieur le président anao vola sakely no avy tamin'ny assemblée de nandray taty nana tamin'ny commissaire central dana tonga de mpidiry frère ary amin'ny garotière firy isan'ny camion telo ambiny folo de navory dôly ny olona tratra rehetrarehetra efa fantatra le responsable ny camion fantatra ny tomponyty zay tsy nahazo autorisation ary tsy mbola misy autorisation mitsy zany maharitra am'izao tato amin'ny faritry ny bypass ato anatin'ny commune Lasora no nahatratrara ny filohan'ny fanavaozana ny République à Madagascar ny colonel Michael Randrianirina reto fiara be anototra tany ireto. Misy telo ambiny folo reo camion reo no tratra teo a ity toerana ty a na dia anatina zone constructible zany hoe azo anorenana trano dia tsy mbola nisy fanomezan-dalana ny voaka avy tao amin'ny ministera na ray aza izao fitaterana tany zao zany nampifangarondro zareo amin'ny fitaterana tany mankary amin'ny asan'ny Jiramary Amoronakona de misy koa reny fanamboaran-dalana zay atao eto Antananarivo am'izao io dia mifangaro amin'ireny zany zareo ka ny mesure ho raisina zany no amafisina ho ametrahana taratasy dôly zany ny camion zay miara-miasa amin'ireny ministera manao ny asa fanotofana reny mba hanavahantsika retony nazo autorisation retony tsy nazo autorisation misy ny fepetra fanaraka amin'ny lalàna ho an'ny olona tratra nanototra ny tany sy ireo fiara be mpitatitra ireo ho giazina ho ataony selage tsy maintsy hiditra frère reo camion reo ary hisazy isaky ny camion zay mifanaraka amin'ny lalàna ny tompony koa moa zany tsy maintsy ho enjehina ary tompony andraikitra andreto camion reto koa tsy maintsy ho enjehina mifanaraka amin'izay fa ny afatra zany entanina zany ny vahoaka rehetrarehetra manodidina raha vao mahita ny fanaovana rambolay hita fa hampitoza ny faritra ny Antananarivo de tokony hampandre haingana ny manampahefana ny zahay aty ministera ny amin'ny apipa ny police nationale la commissaire zay akaiky indrindra ny ben'ny tanàna hampandreneso haingana fa mba afahantsika mandray andraikitra faran'izay haingana satria ny ratsy tsy kely lalana niaraka nijeriny zava-misy teto ny ben'ny tanàna na Lasora sy ny tale général ny apipa. Tao anatin'ny andro maromaro zao dia nirarakompana tao anatin'ny tambazotra-tserasera ny filazana olona very na omba mitady tsy ankizy fotsiny fa misy tanora misy ihany koa ny olon-dehibe tsy fantatra mazava ny fomba nahavery azy ireo ny fanambarana ataon'ny fianakaviana ao anatin'ny omba mitady no milaza ny toerana nahitana azy ireo farany raha tena nampivarahontsana ny maro ny nahavery ny sahala tovovavy kely 12 taona very teo amin'ny manodidina ny trano fonenany tetsy Ambodirano Ampefilo ny 7 ny volana Jona lasa teo hita efa tsy nisy ana intsony teny Amboanjobe ity tovovavy kely ity tsy mbola fantatra mazava izay antony tena namonondro olon-dratsy ity zazavavy kely ity fa raha ny fijoroana vavy olombelona nataon'ireo ray aman-dreniny dia von'olona nininana tao no nahazo ny zanak'izy ireo. Akoatran'ny sahala dia ampolony ireo olona very anaovana omba mitady atato anatin'ny tambazotra-tserasera anisan'izy ireo i Eli Idéal tovolahy kely 12 taona izay very nanomboka ny 30 Jona teo hita androany maraina teny Analamahitsy teny amoron-dalana tokony ho tamin'ny iray ora maraina i Eli Idéal voalaza moa fa tsy tompony tena ny tovolahy kely ity tamin'ny fotoana nahitana azy ka mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao. Ny faraparan'ny volana Jona ka hatramin'izao dia ndrongatra izay fahaverezan'olona izay ireo ankizy no tena lasibatra raha nomba mitady hita ao anatin'ny tambazotra-tserasera.
ny fanesesy ireo fahaverezana ireo asa rak'sendrasendra na ihany koa misy fifandraisany na ihany koa fanakorontanana na ihany koa mety vokatry ny lonolony misy eny anivon'ny fiarahamonina manaitra ny sain'ny tompona andraikitry ny filaminana araka izany mba hijery akaiky ity raharaha ity miantso ireo ray aman-dreny anara-maso akaiky ny zanany sy hitandrina amin'ny fivezivezeny ireo ankizy ihany koa mila ny fiaraha-mientan'ny fiarahamonina amin'ny fitediavana ireo olona very sy ny fitorohana ireo olon-dratsy. Lasa paikady fitantanana ankehitriny ny fametrahana ny RSE eny anivon'ny orinasa miantoka tontolo tsara ivelaram-piasa akoatra ny fanokanana teti-bola iarovana ny tontolo iainana. Raha ny orinasa lehibe matetika no manefa tamberina andraikitra ara-tsosialy efa tonga saina ihany koa amin'izao fotoana ny orinasa salantsalany sy madinika marjefy ny jerena azy ny hetsika RSE. Anisany efa apetraky nireo mpamatsy vola sy ny mpiara-miombonantoka amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa eto Madagasikara ho anisany masitsivana zany anomezana famatsim-bola sy fanohanana ihany koa zany fametrahana azy RSE izay ka manana tombony manokana zany ny orinasa izay mandray anjara amin'izay responsabilité izay na hitady financement na hitady fanohanana. Misy fanomezana salon ihany koa misy an'ilay hoe prix RSE izay ataonay koa isaky ny roa taona dia tamin'ny 3e édition zao io prix RSE io tamin'ny voalohany zay nanao appel dia tena hoe orinasa lehibe daholo no mandefa dossier zany manao an'ilay compétition dia taty amin'ny 5 taona taty aoriana ny 3e édition dia hitanay fa tena hoe mitombo telo mihitsy angambany hoe nisan'ireo orinasa kely salatsalany mandray anjara ary hita ihany koa anatin'ilay dossier alefan'izany fa tena efa matotra zany le RSE atao. Fanomezana lanja ny mpiasa amin'ny toerana andraran'ny orinasa anisan'ny takian'ny RSE ihany koa. Misy fotoana moa ny olona menimena ihany mahita hoe misy orinasa goavana mitsangana dia toa vahiny daholo ny tena miasa ao dia ny zavatra atao amin'ny fitondram-panjakana satria fantatra koa ny fanazavana men'ny orinasa hoe ilay fahaiza manao tsy hananan'ilay malagasy fa tsy hoe ilay orinasa tsy mandray mpiasa eto toerana manomboka tsika izao manamafy ny famokarana fahaiza manao fa tsy famokarana olombelona mahay. Production de compétences zany zao no concept entina any amin'ny fanampianarana sy fanabeazana dia zay no anjara asanay zany amokatra zay olona tonga dia afaka miasa mba anamora ny fandraisan'ny orinasa mpiasa eto toerana. Nampivoatra ny tamberina andraikitra ara-tsosialy ny orinasa eto Madagasikara ny salon RSE sy ny hetsika mitondra amin'ny fampandrosoana lovain-jafy folo taona izay no nametrahana azy. Fiofanana mifototra amin'ny zava-misy eny amin'ny sehatry ny asa sy ny fandrarahana no amolavolana ny tanora vonina sy andray andraikitra eo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Tanjona ny ampiena ny elanelana misy eo amin'ny fianarana sy ny fidirana eo amin'ny sehatry ny asa ka ahafahan'ireo nahazo diplôma hanomboka lalam-piariana matianina. Lalam-piofanana momba ny fandrarahana no nataony fity manam-pikasana ny tantana ny orinasany manokana izy amin'ny fahitany fa mbola malalaka ireo sehatra azo idirana izay nanana ny traikefa. Marina hoe sarotra ny mitady asa rehefa vita ny fianarana fa ity lalam-piofanana ny fianarana ity zany dia mampianatra ny mpianatra andraraha ho anay indrindra fa vao Antsirabe izay vakina karatra izay anisan'ny mpamokatra afaka misehatra tsara ao anatin'izay sady afaka tena mbola malalaka tsara ny misehatra afaka andrarana. Volavolaina dia ny any am-pianarana hitantana sy hanodina orinasa ireo mpianatra mba tsy hanahirana rehefa vita ny fianarana. Manomana ny zareo hoe rehefa vita ny fianarana dia tsara ny mandrara hoe manorina orinasa satria fantatritsika fa kely dia kely ihany ny orinasa afaka mandray mpianatra manjato ny mahery. Anisan'ny fatoan'ny fiofanana ny fitantanana orinasa, ny varotra, ny fitantanam-bola, ny serasera ary ny fandrarahana. Sehatra heverina fa tena ilain'ny orinasa sy ny tontolon'ny asa amin'izao fotoana izao ka manamora ny fidiran'ireo tanora amin'ny asa na koa ny fananganan'ny orinasa manokana. Filoham-pitantana ny fikambanam-pandraraha malagasy ny tenako moa dia vao aingana no nanao soni niaraka tamin'ny SCAM amin'izay lafin'izay indrindra hoe mijery hevitra inona ihany koa ny ahafahana manampy ny tanorantsika
indrindra reo navita fianarana kanefa tsy navita fianarana ihany fa zay eo amin'ny lafiny fandrarahana. No mafisiny tompon'andraikitra fa tsy mijanona amin'ny fampitana fahalalana an-dakilasy fotsiny ihany ny fanofanana, fampiarahana amin'ny fampiarana eny anivon'ny orinasa sy ny fiaramiasa amin'ireo sehatra matianina. Izany no tanjona mba ahafahan'ireo nahazo diplôma mifanaraka avy hatrany amin'ny filan'ny mpampiasa azy sy tsy andry ela vao tafiditra eo amin'ny tontolon'ny asa. Ety Analakely sy ny manodidina manomboka miena ny fakotazana miparitaka ety seroa, tsikaritra ho mitandrina ihany koa ireo mpandalo ka efa mampiasa ireny fitoeram-pako iombonana ireny. Andro vitsy lasa izay no namohan'ny komuna Antananarivo renivohitra ity fampitandremana ity fa hiatra ny sazy fandoavana lamandy 5 alina ariary ho an'ireo tratra manao maloto na manary fako eny an-dalambe. Manomboka hita ny fiovam-pietsika eo amin'ny mponina na mbola ao anatin'ny fanentanana sy fampahafantarana ny code municipal d'hygiène eny anivon'ny boribory-tany ary ny komuna amin'izao fotoana izao. Rehefa tena iroso amin'ny fanasazinda mba hialana amin'ny mety ho fisolokiana amin'ireo mitaky ny lamandy dia efa misy ireo olona natokana anao izany. Eto anivon'ny commune urbaine Antananarivo ny olona miantsehatra amin'ny fampiarana an-drentsazeny dia ao amin'ny police municipale izay hitanareo iny andalana en tenue mazava ho azy izay anisany asa ny fanasaziana an'ireny zavatra ireny. Tsy police municipale ihany fa misy koa ny ao amin'ny inspecteur d'hygiène eto anivon'ny commune urbaine Antananarivo koa izay manana i badge mazava tsara fampiasan'ny commune izy ireny. Resaka taxi be mahakasika ny sazy ampiarina amin'ireo tsy manara-dalàna izay nabe resaka tato ato dia nanamafy ny filohan'ny délégationna manokana Antananarivo fa zavatra efa tapaka teo anivon'ny filan-kevitra municipal teo aloha io ary mampiatra izany fotsiny izy ireo. Antoko eto fa tsy hisy ny fampidinana an'izay resaka aman'izay satria lalàna efa voafidy io sasa tsy afaka manafona no manovana izy io. Lalatsaina hitantanany mpitantana amin'izao fotoana izao ny komuna Antananarivo renivohitra ny hoe Antananarivo madio sy Antananarivo milamina ka antony mahatonga ireo fandraisana fepetrany sesisesy tato ato na teo amin'ny resaka tsena na teo amin'ny resaka fitaterana na teo amin'ny resaka fahadiovana. Harovy ny tanitsika, tsinjovy ny zavaboary, mandraisa andraikitra ho an'ny toetrandro amin'ny alalan'ireo vahaolana lovanjafy eny fotony. Ino aloha hevitra nentina nankalazana izany tamin'ity taona ity. Ny alohavan'ny filaharana karnaval ny teto tanàna hatreny amin'ny lapan'ny tanàna ny hetsika, niarahana tamin'ireo mpiara-mombonantoka sy ireo mpiantsehatra amin'ny fizahantany sy ireo mpianatra ary ireo vahoaka izay nandray anjara. Misy ny fambolekazo kininina miisa 10 fototra tany an-toerana ho famerenana ho nosy maitso any Madagasikara ka niaranam-boly azo teto ireo manam-pahefana sy ireo nasaina tamin'izany. Zava-dehibe satria tsapa fa miamiena foana ny velara-tany misy ny ala eto Madagasikara ny antony maro samihafa dia misy an'ireo vondron'olona ifotony izay efa nahazo fiofanana momba an'izany amin'ny fiarovana ny ala satria ity toerana misy antsika tia dia agnatin'le tandavanala ankenieny Zamena noho izany mandray anjara be amin'ny tontolo iainana ny fisian'ity tandavanala tia dia zay no nahatonga antsika ny safidy amin'ny toerana ity androany. Dia nisafidiana koa ity toerana ity raha hitantsika izy ity dia sandrika anankiray ary misy renirano ambany eo dia amin'ny fiarovana an'ilay sandrika dia manamafy an'ilay fambolekazo efa natao teto aloha zany tsika mba harakotra ala anazy ka sady maro an'ilay sandrika izy no azon'ilay olona tia toerana ampiasaina any aoriana na anaovana trano na anaovana ny charbon zany na kitay noho ihany koa mba nakanana an'ilay olona tsy ho any amin'ny alan'ny Betampona mba ahafahany manjifa azo amin'ireo filany andavanandro. Nankalazaina tamin'ity taona ity ihany koa ny 15 taona ny lycée Ambodiriagna izay niorina tamin'ny 9 Novambra 2010 ary manana mpianatra 420 ankehitriny
raha 4 monja tany amin'ity Andohany. Fa nirindreo mpianatra ny fisiany sokajy siantifika ao amin'ny lycée raha literaire foana izany ankehitriny. Tsara ihany koa ny voka-panadinana CEPO azy ireo tamin'ity taona 2024 ity izay nahatratra 7.0 isanjato ho an'ny mpianatra manodidina 200 eo. Hetsika maro isan-karazany no nentina nanamarika izany teny antoerana. Resy lahatra ny ova amin'ny fomba fanao hatrizay ka tsy hanimba ny ala sy ny zavaboary intsony miponina eto amin'ny fokotanina Ambalia Marty, distrikan'ny Metsinjo, faritra Boeny, toerana izay tafiditra tanteraka ao anatin'ny faritsarovana Mahavavy Kikony. Zany le ray aman-dreny roso nanimba tsy miaro tontolo iainana. Karaha fa niavy nananganana anay indrindra fa vatategnako zao any namboly nanao rabangement, namboly anakazo nampidiry agnatin'ny pipinaire. Mandritra feno 1 taona zany dia ambolena io pipinaire fiasanay zany satria mamerina zay ala sy nimba agny misa agny amin'ny 10,000 sy 2,000. Mitahirirena voajanahary maro samihafa ny faritsarovana vaovao complexe Mahavavy Kikony izay voasokajy kategoria 5 eo amin'ny sehatry ny fitantanana. Izany hoe misy aparany amin'ny faritsarovana dia misy olona mipetraka sy monina. Complexe Mahavavy Kikony dia any amin'ny 350,824 hectares ny velarany, misy rovoary be da be ato raha tsy resaka ny fary faharoa lehibe ato eto Madagasikara, ary ao ihany koa lay ala maina mampiavaka ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara dia anisan'ny lehibe amin'izany ny atiala maina ny Tsomokibo. Ny vorona zany no tena singa mampiavaka anazy raha tsy resaka antsika lay râle d'olivier na lay Zapornia oliveri non scientifique zay tsy fahita raha tsy ao amin'ny fariny Kikony no ahitana anazy. Eo ihany koa lay damba na ny espèce Paretropus damba be zay endémique local ny faritra. Anatin'ny fanarenana ireo simba sy ravy dia natomboka ny taona lasa ny fambolena hazo ato anatin'ny faritsarovana Mahavavy Kikony. Famboleka-kazo izay tao anatina 10 hectare zany nahitana karazan-kazo anankitelo dia mba ho anarenana ireo faritra zay azo atao hoe fa simba ary koa iantoka ny famokarana arina ao aoriana sy ho ampiasana amin'ny resaka famatsiana voankazo indrindra satria misy hoe madiro moa ao anatina sehampiariana madiro. Resy lahatra ny mponina eto amin'ny fokotanina Ambalia Marty fa ny fianarana no fototra ahafahan'ny taranaka ny aoriana anana ny ho avy tsara. Noho izany dia nanangana sekoly izy ireto saingy mbola efitra iray monja ka tsy maharaka ny fampianarana ireto ankizy efa mahery ny 520. Mifanometanana amin'ny mponina ety an-toerana ny sito Madagasikara izay misala ny faritsarovana Mahavavy Kikony ka manohana ara-pitaovana ny sekoly. Eo ihany koa ny fanofanana ny mpampianatra mba ahafahana izy ireto mampiditra ny fiarovana ny taranja tontolo iainana ao anatin'ny taranja ianarana. 5.7 sy 3 hetsy ireo mpiadina manerana ny nosy hiatrika ny fanadinana BEPC hanomboka ny alatsinainy 9 Jolay hatramin'ny alakamisy 9 Jolay izao. Raha ny antotanisana avoaka ministera fanabeazam-pirenena 7.7 sy 3 hetsy ireo mpiadina misafidy ny option A, raha 5.3 sy 5 sy 3 hetsy ireo misafidy ny option B. Miparitaka fohy be mpanadinana 1.9 manerana Cisco 5.10 izy ireo ka netsy amin'ny lycée moderne Ampefilo no ahitana mpiadina be indrindra 1.7 raha ny sala taona indray 10 taona ny zandriny indrindra amin'ireo mpiadina amin'ity taona ity raha 13 taona ny zokiny indrindra. Ho fiantohana ny fahatomombanana ny fanadinana dia nametraka lamina manokana sy entitra ny eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena izay miara-miasa akaiky ihany koa ampitandro filaminana na eo amin'ny fiarovana ny laza adiny zany na amin'ny fiarovana ny fohy be fanadinana sy ny fohy be fitsarana ny taratasy-panadinana. Manamafy ny tompona andraikitra fa tsy hisy ny fandeferana ho an'izay rehetra tratra manao osika. Ny fanaovana osika amin'ny fanadinana ofisialy rahateo dia heloka be vava eo anatrehan'ny lalàna. Ny mitambazotra izay efa manao fanentanana mafy indrindra fa ho an'ireo zanakitsika ireo, ho an'ireo tanora ireo amin'ny mahakasika an'ireo
izay resaka hoe fraude zay inona ny sazy mety ho azo sy ny sisa maro samihafa dia efa natao ihany koa ny fanentanana nandritra ny fampianarana rehetrarehetra mba hoe ahafahana miala amin'izay hoe tentation an'ireo mpianatra amin'izay resaka fraude zay dia eo ihany koa moa zany ankoatran'izay ireo tompona ndraikitra ny fanadinana dia hampatsiahy foana mandritra izay fanadinana izay mba tsy hitondrasana ny finday mba reny potipoty taratasy sy ny sisa maro samihafa satria amin'ny maha-ankizy azy amin'ny mahatanora an'ireo ankizy ireo dia mila fanentanana mpanabe rehetra zany no nataonay nandritra izay tao am-pianarana zay. Ny taranja malagasy manomboana ny fanadinana BEPC ny alatsinainy maraina raha ireo antsoina hoe langue vivante, anglais na allemand na espagnol kosa no amaranana ny fanadinana ny alakamisy maraina. Ny taona 4 no nisy fanangonana antotan-kevitra nasionaly farany mikasika ny fambolena, ny fiompina, ny jono na ny RGA na recensement général de l'agriculture teto Madagasikara raha isaky ny 10 taona ny fenitra iraisam-pirenena. Inona moa tena ilaina ity fanangonana antotan-kevitra ity? Ny recensement général dia ahafana manangona le données structurelles io voalohany ngezabe no fototra iainga ny fitoram-panjakana manao ny politika dia tao anatin'izay zany tsika dia azo lazaina hoe manao andrakandrana daholo amin'ny fanatanterahana ny conception ny dédicace ny initiative ny développement rural rehetra dia nandringa daholo tao anatin'izay dia izay rehetrarehetra zay zany no mahazava-dehibe an'le recensement général mba ananana sary tena hoe amin'izao fotoana izao sy tena hoe pertinent dia indrindrandrindra le izy fomba fitenenana hoe ao amin'ireo rafitra rehetra misy zany. Any rehetrarehetra zany ilaina daholo zany zany mba ahafahana mandrisy zany hoe ny inona ny contribution ny secteur agricole amin'ny économie sala ohatra ny piba zany mba ahafahana manatsara zany rehetrarehetra zany ahitana ihany koa firy nisy ny olona miasa amin'ny sehatry ny firy marina isany olona tena miasa amin'ny sehatry ny agriculture any amin'ny secteur io ny isalahy isany vavy ny isan'ny anona ihany koa population active zany rehetrarehetra zany. 20 taona teoriana hiatrika izay fanangonana antotan-kevitra izay isika eto Madagasikara ka ny instatiny no hanatanteraka izany izay atao manerina faritra rehetra eto Madagasikara. Androany zany mikazana hoe maraparana tsara zany na dia efa nisy préparation zay natao fa androany zany no tena hoe manafatra sosa tsara hoe ho an'ny tsirairay hoe izy manao an'inona izy manao an'inona mba ahafahana zany atonga afasika amin'ny tanjo zany dia ny recensement général voalaza teo koa zany fa tena hoe sorona be dehibe ny fitondram-panjakana amin'izao tontolo izao satria raha endritsika tsara tao anaty fampianarana fa raha tokony ho 10 taona no manavao ny statistika zany zao tsika zany efa 20 taona zany zao vao tonga amin'izao noho ny volonté ny fitondrana amin'izao tontolo izao dia sorona be dehibe ny fitondrana. Mitentina €7 no vola atokana amin'ity RGA andiafatelo ity izay iarana amin'ny SSRP eo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiahina ara-tsakafo amin'ny alalan'ny famatsim-bola ny banky iraisam-pirenena. Noho ny tsy mpanana ny tanàna ny Fenerive ny pompier dia hanolotra moto pompe 10 ho an'ny fokotany 10 amin'ny commune Ambonivohitra Fenerive fatra Analanjirofo ny Solobaboka Angelika Michel ho famonjena amin'ny famonoana ny afo raha sanatria misy ny loza mahakasika ny haitrano. Magnoloana ny toe-java-misy takatoato aketo an-tanànan'ny Fenerive manana didy mamerina trano ny fankarerezana n'ireo traboina ny tegnanay amin'ny loza izay nahazo ny tokatrano maromaro amin'ny zavatra magnanjao moa zany misy ny vahaolana maika vonjy maika misy ny vahaolana maharitra isorana ny tompona andraikitra izay isanambaratongany agnatin'izany ny ministera ny mponina izay natonga fagnampiana ho an'ireo traboina vahaolana maharitra ihany koa fagnomezanay ny motopompe isaka ny fokotany mba ahafahany vahoaka ny commune urbaine Fenerive
manana fitaovagna entigna hamonjegna ny vogna raha ohatra ka misy izay zavatra zay. Samy amela amin'ny fiarovana zany loza ateraka ny hentragno zany. Nambaran'ny olomba fity fa hoisy ny fiofanana omena mahakasika ny fomba fampiasana azy. Satria amin'ny loza karahan'izao fiarahamientana ny tsirairay ny zava-dehibe. Tsy vita ny fanomezana fitaovagna ihany fa hoisy ny formation fampiofanana an'ireo carte mobile na ny tanora lahy na ny tanora vavy afaka manao fiofanana mikasika fampiasana an'izay zavatra zay. Matetika hitrangan'ny hain-trano eto Fenirivesta izay no nanosika azy hitady vahaolana na tonga ny fividianana ny fitaovana ireto ary efa nisy ny firesahana tamin'ny mpiara-nantoka mba hisiny ny fiara mamono ny afo na ny pompier. Azo atao tsara ny hampandrosoana ny Madagasikara miainga amin'ny fampandraisana andraikitra ny vehivavy no porofonizy ireo teto izany izay mivondrana anatin'ny fandarana safanilo ka namaritana ny vilin'ny Madagasikara ho an'ny taona 2023. Ity programme fanility dia programme miaraka amin'ny vehivavy roambe folo. Izay dia mieritreritra ny avenir à Madagasikara mijery ny taona 2035. Donc zavatra irinay dia miara-miasa daholo ny vehivavy rehetra mieritreritra ny hoavin'ny ny firenentsika. Ho an'ny taranaka le izy ho an'ny tanindrazana ary izay tetikasa efa natomboka hatramin'izay ho annay rehetrarehetra ireo dia efa iarahana amin'ny fiarahamonina dia iezahana hoe amafisina le izy amin'ny firaisan-kina amin'ny mahasamy vehivavy fa eo koa moa zany ho an'ny hoe samy malagasy. Nisy masotsivana nahafahana nanangana ny fandarana safanilo izay efa novolavolaina hatramin'ny fiandohany ity taona ity ary nahafahan'izy ireo namaritra ny fepitaona iasana. 2035 afaka folo taona eo zany kanefa le izy akaiky any ahafahana mahita résultat le projet satria olona efa anatin'le sehatra resahany daholo tsy hoe olona manandrakandrana na olona hoe mitsapatsapa ny voasélectionné tamin'ity projet fanilo ity fa tena hoe olona efa anatin'le asa tanteraka efa isanandro zareo manao an'ireny le vina rehetrarehetra reny. Ny Sinibekevitra no manao ny tantsorika sy mandrindra ny tetikasa. Manao analyse ny structure rehetrarehetra sy ny conjoncture rehetrarehetra dia manampy an'ireo vehivavy zao zay amin'izay lafin'izay. Fa raha jerena manokana zany ny firenena malagasy matoa zany ireo vehivavy ireo miteny hoe manana fanantenana izy amin'ny 2035 zay koa manana an'le fanantenana. Ao anatin'le tetikasa ny tondranay azy dia le diatana prospective zany. Rehefa natao dolodolo ny savaravina rehetra tamin'ny lasa sy ny ankehitriny dia ireo tetikasa ireo zany afaka hitantsika fanantenana amin'ny hoavy. Miainga amin'ny fanatanterana tetikasa eo amin'ny sehatry ny angovo, ny fahasalamana, ny tontolo iainana, ny fampiasana ihany koa ny teknôlôjia vaovao ary ny lehibe indrindra amin'ireny ny fanomezakasina ny teny malagasy. Ity farany no teny ampiasaina ao anatin'ny fandarana safanilo izay natomboka tamin'ny fomba ofisialy teto amin'ny café du musée an'Antananarivo. Au son des couverts, en plein dîner à Versailles, Donald Trump surprend tout le monde et signe officiellement le protocole d'accord avec l'Iran. Taorin'ny fanaovantsony ny fifanarana ny 17 jona lasa teo, afaka mampiasa ny ampaham-bolany izay nogazana any Qatar Iran, mitentina $9 no ho azony ampiasaina vola ampahana viditsolika avy any Korea Atsimo.